Madagaskara andray lalaonosy nirindra tamin'ny tralahina tanteraka ny lalao teo amin'ny taranja taekwondo tamin'ny fanehoana ny fahaiza-manao sy ny traikefa-ny avy ary nisongadina hatrany ireo atleta malagasy nandritra ny roa andro voalohany tamin'ny ady ny andro fahatelo kosa no nanehoana ny ayady tamin'ny pomse tsara nivokatra amin'ny ankapobeny ho an'ity taranja taekwondo ity izay ny totaly 30 ny medaly volamena azo miisa 5 ny volafotsy ary miisa 3 ny alimo vokatra ofisialy izay nekena teo anivon'ny fédération na iraisam-pirenena nanomboka tany amin'ny volana febroary ny efa miezaka nanao ny entraînement ny ekipatsika dia tena averina ihany hoe mitovetana natsakaina natotanisy manome an'izay ahitatsika an'izay totaly 420 be zao zany medaly zay azo firenena malagasy tamin'ny alalan'ny discipline taekwondo fotsiny ary voalohany tsika Madagasikara ato amin'ity discipline taekwondo ity ary antenaina fa ho amin'ny amin'ny ankapobeny amin'ny lalaon'ny nosy faraky 10 ity dia itsika no olo voalohany zay ny firariana dia everina fa tsy maintsy ankasitrahana ireo atleta ireo entraîneur ireo coach technique ireo arbitre internationaux zay tonga taty amintsika ary isorana manokana ny STOI zay sponsor officiel ny discipline taekwondo zay niara-niasa amintsika raha teo tsara manamarika fa ny vokatra rehetra sy zay lalao natao teto dia validé ny fédération internationale en taekwondo zany hoe azo everina fa vokatra officiel eo anivon'ny taekwondo mondial marina fa nanomboka ny volana febroary 2024 ny fanomanana sy fandraisana antanana ireo atleta malagasy ireo izay teo ambafia ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana niaraka tamin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny groupe STOI izay mpiara-miombonantoka voalohany indrindra aloha dia faly izahay mahita ny vokatra satria nodivento ny raha natsakaina ary azo lazaina fa nahazo vokatra tsara Madagasikara ao anatin'ity taranja taekwondo ity amin'ity fandraisana anjara amin'ny faraky ambin'ny folo ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina voalohany izahay ato anatin'ny vondrona STOI zany no mitondra fanohanana tahaka izao ary tena afa-po izahay na teo amin'ny fikarakarana ny anjara publique nentin'ny ministéran'ny fambolena sy ny fiompiana tao anatin'izay eo ihany koa ny anjara publique ny ministéran'ny éducation nationale dia azo lazaina ihany koa fa tao anatin'ny encadrement sain tsara ny atleta tao amin'ny fanomanana ny fikarakarana rehetra na ny toerana hipetrahana na ny sakafo dia ao anatin'izay indrindra dia mbola manamafy izahay ny fahazo amin'ny fanohanana ny tanora indrindrandrindra tia amin'ny sehatra ny fanatanjahantena ny lamina araky ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny lalao na teo amin'ny lafiny teknika na ara-pitaovana afa-po ireo atleta mpifaninana avy amin'ny nosy mpandray anjara iraisam-pirenena sy ireo délégation tamin'ny fikarakarana ka velom-pisarana ireo tompona andraikitra rehetra izay nanatanteraka izany faly be za satria ny première participation koa dia tena ambony be mihitsy le niveau kanefa tsy nitsangamena tsy Madagasikara dia natao raha ny stress matahotra dia miezaka foana hoe efa tsara fiomanana dia manao an'ilay izy ho an-tanjazana dia misaotra betsaka ny ministère coach anay ministère-ny agriculture sy ny mene teo foana tao anatin'izay fanomanana izay nanoana foana dia isaorana be lehibe fa nahazo vokatra sorana etoana zany reo ministre mpanampy anay nanomboka tamin'ny préparation voalohany zay mandraky zao satria tena heriny be ho an'ny ekipa fanampiana na ara-tsaina na ara-pitaovana ninona ny ilaina zany dia mba tonga amin'ny tokony izy daholo azo lazana hoe raha taekwondo zany dia lamy matao anaty fanomanana zay ny ohatra amin'izay netriretina raha vokatra azy satria raha mitotana médaille de rombepolo zay azo 30 zay amin'izao fotoana izao hitatsika teo ny secrétaire général
confédération africaine nanafika teo amin'nasy izy fa tena manana niveau ny raha malagasy manokana manately zay zany fanohanana atrany atrany amin'ny fanjakana mba afahantsika misongadina eo anatrehan'ny firenena rehetrarehetra zany Madagasikara ambony misaorana bekabe anareo ministre sanay aman-dreny zany nanoanatakadova tena eo anay nazavanazakoa tena tsara zao sekako Huyo waba, huyo wene, Madagaskara, andran la lonusi.